Mbola ao anaty fitsaboana ireo marary ny fahampozinana ratsakafo tanteraka. Ny teny amin'ny siasa Ugera androany, efatrandro ateo aoriany nitrangan'ny loza. Tafiakatra 70 ireo maty ary 150 ireo raisina tanana nanomboka ny alahady teo hatramin'ny androany tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Ankoatra ny teny amin'ny siasa Ugera, nisy 3 hafa maty toy ny tetsy andotam-penaka, ireto ao amin'ny Omi ary ny ray tany amin'ny hôpitaly tsy miankina ka natafiakatra ny 800 ny maty io ho lasa 70. Ny efatra kosa no efa nivoaka ny hôpitaly androany. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao. Natsangana ny cellule de crise izay iarahan'ireo ministera maromaro misalaha ao anatin'ny fanadihadiana, isan'izany ny mpitandro ny filaminana. Nalefa natao fitiliana avokoa ireo ambana sakafo singa, ny karakarana ny sakafo rehetra mba ahafahana manamarina ny tena zava-nisy teny an-toerana. Fantatra ihany koa fa nakatona vonjimaika ilay trano filanonana. Ny tranga izay miseho ankehitriny ohatra dia matetika mifangaro ny filazana fa ho mety karazana sakafo izay tsy tomombana, tsy fanahinina nefa niteraka ireo fahafatesana ve sa sakafo izay mety misy fanapoizinana ho fanahinina. Ao anatin'ny fanadihadiana isika araka ny voalaza ireo tompon'andraikitra samihafa teo ireo, ary misy zany ny fikarohana na atao amin'ny lafiny siantifika zany any amin'ny laboratoire samihafa afahana mamantatra ny tena antony, ka tsy tokony mbola isy olona afaka hanambara amin'izao tsika miteny izao ary tena hoe itopiteny ilaza ny antony tena nipoirana zany resaka tranga fahafatesana izany, satria ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka isika na ho mety sanatry fanahinina ho natao ny fanapozinana na koa ho mety ho fahasombany sakafo na mety ny sakafo no mety ho nisiny zany resaka olana izany. Samy miandry fatratra ny marina ny antony nahatonga ny fahampozinana avokoa ny mpanara-baovao. Mbola tsy voafaritra mazava ny antony nahatonga ny fanampozinana ratsakafo. Namozana ain'olona teny Ambohimalaza ity. Ny valin'ny fitiliana atao amin'ireo sakafo nentina nanaovana fitiliana no amalin'ny fanontaniana mipetraka manoloana ny vaovao mifamaofao. Raha ny tena ny siasa Ugera androany, valintiafatra manoloana ny vaovao nivoaka omaly makasika ny fomba fandraisina ireo marary no nisongadina tamin'ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Ary nisy ny fitaraina fa hoe ny marary dia natory tamin'ny tany. Ny zava-mitranga rehefa misy afflux massive na marary miditra amin'ny hôpitaly na any andafy ary dia misy fomba fiasa. Le fomba fiasa satria maro be le marary miditra dia misy ny atao hoe tri zay, izany hoe ahafahan'ny mpitsabo manao sivana hoe iza ny marary mila fitsaboana meloa. Dia ny teny moa le hoe matory amin'ny tany voalohany indrindra moa le matory amin'ny tany amin'ny malagasy tsy mahazo fandriana. Fa en fait le izy tsy natory tamin'ny tany izy fa natory tambony civière na brancard moa zany fahafantarantsika azy. Ny antony mahatonga le marary ny tandahatra tamin'iny dia mba ahafahan'ny mpitsabo mijery na manao tri, manao sivana hoe iza no marary mila fitsaboana maika indrindra, izany hoe arakaraky ny décret d'urgence. Ny fahatapahan'ny jiro dia tsy mitombona le filazana hoe tapaka ela be ny jiro. Ny antony groupe électrogène vaovao no ampiasain'ny hôpitaly amin'izao. Tsy ataoko hoe angambany pas plus de 5 secondes ary io naiza zany dia rehefa tapaka ny jiro ka mivadika amin'ny déclencher makany amin'ny groupe électrogène tsy misy hoe voatapaka iny tonga dia mivadika groupe fa eo amin'ny 5 secondes eo dia ny tsika angambany miaingana indrindra pas plus de 5 secondes déclencher ny groupe. Iny angambany aloha tiana io marihana hoe tsy marina ny filazana hoe tapaka ela be ny jiro. Ny antsony olom-pirenena mba ho mailo manoloana ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina ihany koa ireo tompon'andraikitra amin'ny tranga tahaka izao. Misy fambitam-baovao hatrany ho atao manoloana ny fivoarany ity raharaha ity. Amin'ny ankapobeny ny fahampozinana ratsakafo, intoxication alimentaire, dia mety vokatry ny fampiasana vokatra efa lany daty, mety noho ny fahaloton'ny fitaovana sy ny fikarakarana, mety vokatry ny fivadian'ny sakafo saripady na mora simba ka lasa mivadika ho pozina, mety akarary mafy na afaty mihitsy aza raha tsy voatsabo aingana arakaraky ny azefatry ny fahampozinana. Raha tsy aivina, volana vitsy lasa izay no nisy tranga fahampozinana ratsakafo tahaka izao nahazo ny délégation niaraka tamin'ny Andry Rajoelina tany Mahajanga. Saingy tamin'ireny nipoitra ny fanameloana isan-karazany avy amin'ny Ankolafikery sy departemanta samihafa. Androany misy olona namony ainy tsy hita ireny nanao fanambarana tamin'ireny fotoana izany.